Maro ireo tanora indrindra ny vehivavy no voasarika ifindramonina hitady asa ivelan'ny toerana misy azy nohony ny fahasarotany ny fiainana eny amin'ny tontolo ambanivohitra toy ny tsy fahampian'ny sakafo. Anisan'ny nahitana trangabe indrindra tamin'izany ny tao amin'ny commune Andapa sy Ambodingezoka ao amin'ny faritra Isava ka ho fampianana io fifindramonina io no antony nanatanterahana ny tetika asa fampiroboroboana roa-piariana famokarana anatsarana velitena ara-toekarena sy ara-tsosialy ho an'ny vehivavy tao an-toerana. Tetika asa vokatry ny fiaraha-miasan'ny FAO sy ny gouvernemanta malagasy tamin'ny alalan'ny ministeran'ny mponina sy ny fiainana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy, ny ministeran'ny jolo sy ny toekarena manga ary ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Roa taona no naharitan'ny tetika asa ka ny 2020 martsa 2020 sy 2021 no totosa tao amin'ny hôtel Ibis Ankorondrano ny atrikasa ho famaranana nanehoana ireo zava-bitan'ny tetikasa. Tena tsara ny vokatry ny tetikasa, hoy Andriamatoa Mboliko Charles, solitena mahatry ny FAO eto Madagasikara, Comore, Maurice ary Seychelles satria tena nanova ny toe-tsaina sy ny fomba fanaony ireo vehivavy izany. Tantsoroka nampiroborobo ireo roa-piariana famokarana ihany koa ho fiahinany ara-tsakafo. Manana ny elijika sy sofanararoatra azo trandrahana mba hitondra fampandrosoana ny commune Andapa sy Ambodingezoka, mamokatra vary, lavanilina ary azo ampivelarana ireo sepiariana fiompiana aingam-piodina. Ho fanatsarana ny velitenan'ireo vehivavy mba ahafahany mizaka tena sy manatsara ny fiainany ary ananany finiavana andray andraikitra eo amin'ny ara-tsosialy no tena ny mason'ny tetikasa. Nandradraina ary hita ihany koa ny vokany ary tena mahavelom-bolo tao anatin'ity tetikasa ity dia izay fandraisana andraikitra ny fotony izay tsapa tanteraka hoe tao anatin'ny tohana sy ilay approche noentina tao anatin'ilay tetikasa dia afaka nandray an-tanana ny fivelomany ireo olona nahazo tombontsoa sy voatoana tao anatin'ity tetikasa ity. Ary ny zavatra tsara tsindriana ihany koa raha ho an'ny ministera fambolena sy ny fiompiana manokana dia ny ahafahana mampiseho sy mandresy rahatra n'ireo olona fa azo ivelomana tsara misehatra asa fiompiana sy fambolena. Ary tena nafinaritra tao anatin'izay vokatra azo tao anatin'ny tetikasa izay dia ilay fandraisana tanan'ilay olona sy ny fampitana izy ireo ihany koa amin'ny mpiarabelona aminy izay atao hoe antom-pivelomana izay ary mifototra ao anatin'ny fambolena sy ny fiompiana izay iarahantsika manala fa azo ivelomana soamantsara tsy hoe sarotra akory fa miaina amin'ny zava-misy eny an-toerana ary ahafahana ihany koa mampiroborobo an'izay sehampiariana eny fotony izay mitondra anjara birika amin'ny fivoarana ara-tsosialy sy ara-toekarena eny amin'ny faritra. Dia ny rariana mba hitombony ny tetikasa fanohanana ohatr'izao any amin'ny faritra hafa sy amin'ny commune hafa izay hita fa mahafinaritra ary ny tena mahafinaritra ihany koa dia ny fandraisana anjara ireo misitraka izay vonona izaran'izay traikefan'zareo izay any amin'ny mpiarabelona aminy eo akaiky mba hampienana indrindrindrindrindra mahafinaritra ihany koa dia fiaraha-mientan'ny lahy sy ny vavy ny tohana omena tohana manokana ny vehivavy fa na izany aza ho fanomentanana ny mpiray-monina mba ahafahana mametraka an'izay zavatra mipetraka ho an'ny communauté izay. Fomba fiasa netin'ny tetikasa ny nananganana kiloba dimitra miisa 20, 10 tao amin'ny commune Ambodingezoka ary 10 tao amin'ny commune Andapa. Napetraka isaky ny fokotany, nandraisana mpikambana miisa 30 avy ary tsy nanavahana ny lahy sy ny vavy. Natao ho fakataga tamin'ireo asa fampandrosoana ny ombonany. Niainga tamin'ny fiaraha-mientan'ireo mpikambana ampandroso ny fiainany ary nanentanany ny manodidina rehetra mba handray anjara. Vokany nanjaka ny mira lenta, nirotsaka ny handray anjara tamin'ny asa iombonany ireo vehivavy. Lalana 7 kilometatra no vita niaraka tamin'ny fandraisana anjaran'ny fokon'olona ka nanamora ny serasera sy fampitam-baovao. Mpikambana manodidina ny 700 no nisitraka fiofanana maro tamin'ny roa-piariana volianana sy legioma, ny fiompiana komamborona ary ny fiompiana trondro. Narahina fampitovana sy anampamokarana izany ka 900 no tena nisitraka ny tetikasa tamin'ny ankapobeny. Nisy ho ny club du mitrato nagnandefa même poagna zegny ny FAO zegny
amin'ireo teknisiany zay nampiofagna zahay ndesy igny tegna zava-dehibe aminay zany na helihely zegny raha tanaiza nazahoany vokatra be zay noho ny fiofanana tsara zay vitanay igny le tegna tongotro an'ireo kilay